ianareo efa kamasoa dia efa fianakavianay namanay ary zanakay. Izay indrindra no mahatonga anay dimy mianaka. Efa nandritra ny taona maro isataona dia mankalaza zany fetiny Noely zany eto Akamasoa. Ary isaky ny mankalaza an'izany zay dia vao maika tsapanay fa miditra ao anatinay ny fanahy masina satria mahita nareo ankizy be lehibe miopy mankalaza any natongavany sy naterahany Jesosy Kristy ilay mpamonjy. Dia mirary soa indrindra anareo ankizy rehetrarehetra ary mankahery anao ihany koa mopera. Misaotra an'Andriamanitra zay misaotra an' Jesosy Kristy nameny anao satria raha tsisy anao tsisy ireto zava-kamoka ary ny faniritsika mba hifankatsiny malagasy rehetrarehetra iray fo iray saina ifanometanana mba hanavitra nyty Madagasikara nosy malalatsika ity. Mitsy manantena fa androany dia fifankalazana ny naterahany Jesosy Kristy tompo ary mitsy manantena fa mba ho avy ihany koa tonga ihany koa no avy mamirapiratra ho an'ny malagasy ho an'ny vahoaka Akamasoa rehetrarehetra ka ny soiongonana no hikatsahana mandrakariva. Rehatra tsara ny raha nataonareo teo hoy izay ataonareo an'ireny madinika ireny hoy Jesosy Kristy dia toy ny ataonareo ahy. Ka dia fantatro tsapako zany fa ifanometana antsika ary ataontsika miampandroso ny Madagasikara ary indrindra miampandroso any Akamasoa. Iteny farany angambany satria moa araka ny teneniko teo hoe nareo efa Akamasoa dia efa niraisinay ataoponay niraisinay hoavanay niraisinay menakavy ho zanakay ka manamarika ny Noely androany dia araka ny fandaminana amin'ny mahavanay anareo zay amin'ny mazanakay anareo zay dia iary sakafo amin'ny ankizy voafatina rehetra eto amin'ny Akamasoa izay dimy mianaka miaraka amin'ny Père Pedro androany. Dia misy fanomezana ihany koa izay tsotonoana moa fa efa zaraina amin'ny fianakaviana sy ny ankizy rehetrarehetra any atokantrano rehetrarehetra any eto Akamasoa. Dia izay mihitsy ka ren'Andriamanitra daholo dia ho tanteraka ny faniritsika misaotra tsika rehetrarehetra.